manoloana ny toeram-pirenena zay miazakazaka amin'izao fotoana izao voalohany aloha isorana mbola mamerina efisorana zany tamin'ny fankalazana ny 13e anniversaire ny antoko Madagasikara ny avy aty amin'ny bureau politique ny antoko Madagasikara sy amin'ireo base manerana ny Madagasikara zany sy ireo vondrona antoko na lehibe n'antoko zay nanotrina zay tsy voatanisy eto ao koa ny zay olona ny fanometanana na tanterahana reny fiaravana tatontaona reny mbola ho avy manetsa be ho any amin'ny congrès ny antoko Madagasikara manoloana ny resabe le manamboninahitra ny colonel Patrick zay directeur ny doléance teo anivon'ny présidence ny PRRM dia manao fanambarana ny antoko Madagasikara ho fanamelohana avy hatrany an'ireny zavatra nataony manamboninahitra reny sokajina irany zany fa fanakorontanana sahady ny fitondrany refondation de la république zay taritiny colonel ingénierina Michael zany amin'izao fotoana zao zahay dia mijoro ary mijoro iaro ny androm-panjakana ny PRRM satria ny matimatesatsika teto ny arahana taminao zany andrimatoa colonel Patrick matoa anao zany ianao ihany no milaza fa hoe miaro ny ainao anao misisitra anao raha ny fahafantarako zany sy ny fahafantarany antoko Madagasikara dia eo aminareo tafibahoaka dia misy ny RRC ianao mbola olona tsy retraité en tenue misy saina firenena ao anoloananao karazana official ve regny sa officiel eto dia mitoditra manokana amin'ny ambaratonga pahefana ao amin'ny ministère ny filohalinda regny zany dia fa azo melohana tanteraka izy amin'ireny satria tsy azo atao regny zany raha ny fahafantaranay anazy eo ihany koa ny mba maexa militaire anazy miteny eto zany andrimatoa colonel Patrick zany zany dia manameliko an'iregny ary eto zahay dia mampitandrina anao tsy ho ataonao zavatra mahazatra ohatran'le fahiny zay le resatsika tamin'ny fitondrana teo aloha ny raha satria ny mombamomba anao ane mba hain'olo fa tsy mety ny mifangalabaraka samy mpinamana eto raha misy zavatra ka ayainao raha misy zavatra ka tsy mampitovy hevitra dia manasanao zahay magnantona ny PRRM anao dia miresaka amin'ny vatana zay ny atao hoe digne des officiers zany zay fa tsy mandeha mikamouflasia gauche à droite anao dia mamorona akanga tsy amanorana ka manendrikendrika an'le PRRM ny colonel ingénierina Michael sady manao défi mihitsy hoe atsika samy colonel ka raha samy colonel ane nareo tsy mitovy ny fahasahiany anao ane nilefa na dia nisisitra teto tandazana anao haitsika zany raha ifamoraka an'izany atao atsika anao ne tsy na dia andafo fa teto ka tiako zakaigny zany macolonel dia tsotra avy aty amin'ny afatry ny Christian Tabera sy ny antoko Madagasikara atsaharo le déstabilisation amin'le fanakorontanana ny fitondrana zay efa mandeha any amin'ny tena fanavoazana sy ny fampandrosoana ifotony amin'izao fotoana izao raha ohatra anao ka hoe mba hoe antsovy izy dia magnatona satria le colonel zay efa fantatrao tsara araka le voalazanao mpinamana be nareo mpirala dia olona misokatra ary miresaka ary tena mpivavaka izy fa tsy hoe nahazo fitondrana izy andreo dia lasa sopiandro indray na tsy mpivavaka indray fa azo manao ohatran'ireny fa everinay avy aty amin'ny vondrokely politika manameloka indregny zahay ary tsy dia ampifagnaraka atsika zany zavatra ohatran'ireny zany raha ohatra ka ana satria fa fantafatatr'olona hitahitan'olona ary renirenin'olona avao regny fivorivorenao miaraka amin'ireny andian'ny miaramila eto any koa dia manao antsoavy ho aminareo koa zao fama zay misy promotion be da be eo mahitana androany ny sous-officier ny vata miaramila azo manaika dalain'olona itsika fa alohatsika mijoro mahitsy miaraka amin'le PRRM satria izy miatry eto aloha ny miaramila tia tanindrazana zay nitreninareo zay isorana anareo vata miaramila zany zay raha zay satria efa nigada tany olo efa dandekoma olo noho ny fitiava tanindrazana mbola nijoro indray izy avy eo izy zany nasahany zany manolotra ny tenany ho an'ny vahoaka malagasy ka dikan'izany zay dia saro-piaro zany miaro ny fitondram-panjakana ny refondation surtout ny filohan'ny refondation de la république dia ny colonel ingénierina Michael io zay ny antony nampanatsonay fanao gazety androany eto atsika tsy famendra maso eto mo colonel fa mifakafantatra daholo ane fa raha ohatra anao ka majofo anao dia tsy nisisitra anao fa au lieu de nahem an'le resaky le général manamboninahitra any aminao dia niporofoinao hoe ampanambotra anao PRRM zany no fampiresaka amiko mivantana rehefa nahitan'io dia nanyantso azy dia nazareo samby ao anatin'ny présidence raha gaga ka aza oforonina le zavatra idéstabiliser le fanjakana fa enjeny lalàna zany ary voasoratra ao anaty lalàna zay ny afatra madinidinika avy aty amin'izany président Tabera sy reto vondrona politika sy ny antoko Madagasikara zay manaovana andresaka tampoka amin'ny tsy nampoizina noho ny nataonao zao eto amin'ny firenena hoe zany ndray manao hoe somary manahirana ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoana zao ho an'ireo zay tsy maty voarava kibo eto amin'ny tany sy ny firenena
nareo zay tsy maty voalavo kibo mihitsiny dia miseho manambara andao hiresaka aminay raha misy zavatra tianareo taterina eto amin'ny tany sy ny firenena fa aza koritaninareo mihitsy ny firenena zay efa mbatazanay na mbola misy zavatra kely sy betsaka be lehibe ara tsy tateraka izahay dia efa mahita hoe misotro ny rano ara-dalàna zay fa teo zay dia nisotro ny rano tsikina ny rano tsikina dia amin'ny rano maloto amin'izao fotoana zao ny zanakay izay ny enivony ambalabahoaka eny izay miaraka amin'ny bandrozy dia mahatsiaro fa efa mandeha amin'ny tokony ho izy ty fanjakana ty izay taritiny président Mikael sarotiny zay ary tena sarotiny zay manomboka izao zay diteny etsika ny teninay fa tsy misangisangy amin'izaniza mihitsy zay zay manotohana ny fanjakana io fa ijoro zay ary hitsangana zay bandorozy miaraka amin'ny eny ambalabahoaka dia ho hitanareo amin'izay zay fony sarananay zay mampisehonay amin'izay fa nini zay tamin'izay fotoana zay nangina misy fotoana anginana misy fotoana itenenana ka amin'ny teny mafy zay amin'izaniza mbola maro olona tsy maty voalavo kibo reo mba fa ny nangina zay tao anatina fotoana foy zany hoe efa misy olona mitondra atsika any amin'ny fanavozana zao mitondra atsika any amin'ny filaminana zao mitondra atsika any amin'ny dinika zay tokony hifampizarana dia nangina zay fa tonga kosa ny fotoana hitenenanay mafy ny teninay tsy anaiky intsony zay zay olona manelongelona ny fanjakana io fa arovana io io le teneniko isan'andro tsika malagasy tsara loatra lalao ny azo tenenina fotsiny aloha mbola tsisy fampisamborana zay no mahagaga anay fa ny tany zay rehetra io hoe izy le nivoany le tika fa tsisy didy fampisamborana ny voaka ny tena nahataiza zay no mahagaga fa tiako tsindrina kely fotsiny zavatra mba tiako hisintomana ny sainy malagasy dia mialatsina ampiasa teny frantsay kely en politique il y a pas de hasard tout est calculé io fifanesineseny zavatra succession na événement io mba somary hisintomako ny saitsika ihany izy io misy dikany zay fotsiny noteneny ahoana le hoe tsy miaramila tsony azy zao fa olona sy asivily ny safidy ny lalana sivily aho fa tsy niteny aho ny officier mandrakizay foana fa ny safidy ny lalana sivily satria hiteny masombahoaka ohatra ny ataonareo zao zay le safidy ny lalana anahoana zay toko le mahakasika le fanambarany colonel Patrick zay mahatontonany efa nivaliko teo misy resaka kolonely amin'ny hoe misy mpanao koikoy manodidina anao misy any koa ny mafia manahoana ny fandraisana ho an'izay raha izaho le olona milazan'izany dia mamoaka dossier hoentiny aty amiko aty fa anisan'ny zavatra ady ataoko ny ady amin'ny resaka kolikoly io dia hoentiny aty amiko aty tsy tokony ataotra izy miezaka nataonay hatram'izao angamba manapirofo fa miezaka miady mafy zahay amin'ny zavatra tsy rariny teo aloha ary mahagaga tsisy miteny le izy rehefa mivoaka any amin'ny conseil de ministre eo misy ezaka goavana be nataonay tamin'ny conseil de ministre farany teo ho an'ny voaka malagasy dia tsisy miteny resaka firenena teo aloha ihany koa ndraisy ny mpanjaka ny soaety manahoana ny fitoram-patsakana malagasy efa nanao fanambarana zahay tamin'ny pazin'ny présidence efa nanao fanambarana ary ino no position raisinay tsy ovanay velively mihitsy iny na oviana fa hoe fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenenany malagasy reny zavatra natao reny ary fanitsakitsahana fanosehosena ny raha latsaka tamin'ny tolona zay nataon'ny tanora sy mivoaka malagasy tamin'ny volana septambra reny zay reny zavatra tsy ekena reny anisany mampimelimena minona hoe forogo miara-miasa
fanapolon'izao zay ny tena hoe olana inana zao fa anatin'ny miasa mikasika an'izay zay a mbola ho hitanareo atoandro zay ny azo avaretra le hoe mbola ho hitanareo tsy ho ela zay le avaliko teo mety izy fanovanakanisitra manambola makasika an'izay satria voaresaka tena hoe anisan'le foronina mbola anatin'ny manao an'le tombona le zay le nivaliko teo hoe ho hitanareo tsy ho ela ny valin'izay fa mbola hiatrika cyclone aloha tsika zao mbola misy vahoaka malagasy ho azony cyclone dia za manokana tsy mieritreritra zay fanambarana any amin'ny Facebook sy ny rehetra sy ny politika ihany na ny seotaria Eswatini sy ny namany fa vahoaka malagasy any Toamasina ho azony cyclone zao no todianay manomboka tolakandro